Mahakasika anireo fanaratsiana azy izay miparitaka an-dabazoratsirasira Facebook dia naneho ny heviny ihany i ramatoa ministra ny fitsarana teo aloha tsy iza moa izay fa Fanirisoa Ernaivo ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny Fanirisoa Ernaivo no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity ndao ane warantsika ireto fanambarana maromaro izay nataony tao anatin'ny rindrina izay. Ny olona voendrikendrika ka nigadra dia afaka tia orina satria nigadra tamin'ny tsy rariny dia tsy gadra lava no anarany fa izay no atao hoe rariny. Ce n'est que justice hoy nambarany atrany ary tsy nisy nahalala fa zany Roly Mercia, Beridza ary Stanley sy ny maro hafa dia nogadraina tsy ara-drariny fa tsy nanao hiloka akory. Gadra politika ireny fa tsy olona nanao fangalarana na fanodikodinam-bolam-bahoaka na namono olona akory. Aty raha tena mpanohitra Loranjy dia mahalala an'izany fa matoa tsy mahalala fa manitrikitrika fa gadra lava ireo dia Loranjy niafina izay pisoloky sady intruise no anarany araka ny voalazany atrany. Misaina ihany sy no mahatakatra an'izany hoy ny nambarany. Raha nizara an'ity fanambarana izay nataony Lanto Razafindralambo ity niova raha isa indray tamin'ity daty androany ity ny fanenjehana any Fanirisoa hoy ny nambarany. Raha isa marina ve daya marina ve no ao amin'ny enregistrement ny azoko antoko i Fanirisoa Ernaivo no nahavita nampigadra ny chef mafia Vatomanga sy nampitsoka ny presidanareo tao anatin'ny kesika mihitsy hoy ny nambarany atrany. Miandry indray isika ny ataka Fanirisoa miova isan'andro moa ny plan d'attaque izay atao aminy noho ny tahotra ny gadra ndivorongony. Mila mafilo sy mafiatoka tsara tsika vahoaka malagasy ary tsy mila hiverenany foza au pouvoir hoy ny nambarany atrany. Samia mailo atrany fa i Fanirisoa no mampivovoa azy mianakavy satria hanenjika an'izy mianakavy. Miasa be ny volany foza izay tsipaky ny miala aina hoy ny nambarany ity Lanto Razafindralambo ity izay nozaray ny Fanirisoa Ernaivo. Tsy amaly ny fanenjehana manokana atao amiko hoy Fanirisoa Ernaivo fa avelao ho azy ireo ny ataony. Ny azoko ambara kosa dia izao manakaiky ny fananganana gouvernemanta vaovao ary hita fa mitady fomba rehetra hanakanana ny fiverenako ny ekipandry Rajoelina sy Vatomanga. Mampiasa olona ao anatin'ny fitondrana mihitsy izy ireo mba hanakorontanana. Maro amin'izy ireo no efa voasaringotra tamin'ny raha maloto teto amin'ny firenena ary efa betsaka no voatanisa anatin'ny lisitra. Efa misy dingana hanokafana ny fanadihadiana saingy mbola matanjaka ny seraseran'izy ireo. Izahay kosa tsy afenina mbola mila manatsara ny lafiny serasera. Tsy mbola vita ny tolona, dingana iray ihany no vita mbola ao anatin'ny ady isika amin'izao ka ilaina ny fahamelona avy amin'ny rehetra. Eto aho dia mankahery ny filoha Mikael Rajanirina sy ny mpanolontsaina ambony ao amin'ny fitondrana fanavaozana ary koa ny prime ministra mba ho tariny fanahy masina amin'ny fifidianana ireo olona sahaza hiady amin'ireo tambazotra mafia izay niara niasa tamin'ny Vatomanga sy Andry Rajoelina ary Jean Christian teo aloha ireo hoy ny nambarany atrany. Hita fa misy tahotra sy fikoropahana amin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Tsy mitady toerana maha-ministra ny tenako. Ny zava-dehibe dia ny fanohizana ny tolona sy ny ady amin'ireo mpanimba sy mpambotry ny firenena ireo mba tsy hiverenan'izy ireo hanjaka sy hampiasa olona hanakorontana ao anatin'ny fitondrana sy ny firenena indray hoy ny nambarany ity ministra ny fitsarana teo aloha ity. Aleo mba iklerena ny sain'ny vahoaka fa lasa mirona saina loatra hoy ny nambarany atrany. Asa moa izay ataon'ny colonel Dimlahy momba ny fanendrenana membre du gouvernemanta fa miady fo araka izay tratrany zareo mpandrava ny tsy hamerenana any Fanirisoa intsony. Tena nahavita io vehivavy io efa fandrosoana goavana nangadrana any Ravalomanana Risara ireny. Nisy rerakely ihany ny fanomezana poste clé ny sasany tamin'ny ekipandry Rajoelina satria ireny sy no manome tetikady tsy ho afaka nitsoka ry Augustin Sirinaina Andriatsotraina fa ny ao anatin'ny fitondrana no manome azy ireo mialoha ny tetika isamborana azy ireo. Aleo zaho mihitsy no miteny mivantana tsy misy fiatsaram-belatsihy hoy Fanirisoa Ernaivo atrany. Tsy gaga ve ianareo hoe mitovy kopia daholy ny lainga haparitaka ireo olona manenjika ahy. Tsy misy vaovao fa ilay hira efa lany andro foana hoe manana vila nandray miliara maka vola amin'ny karana miaro ny daya fa aiza ny proof
aiza izany rehetra izany hatramin'izao tsy mbola nisy na iray aza ary resaka miliara sy fananana be toy izany aneka tsy azo afenina raha marina dia efa hita sy voapirofo ela be izany rehetra izany ary mbola tsy mampimetra-pantaniana ve hoe olona vitsivitsy ihany sy no miverimberina manao izany tahina Saintia Colonel Patrick Raisa Petsambava ary ireo compte sandoka amin'ny foza ireo tsy kisendrasendra izany rehetra izany ho inonambarana ary mbola tsy hitanareo ve fa tsy mampantenana fotsiny izao rehetra izao satria misy zavatra lehibe ezahana afenina ilay tatitry ny Cour des comptes 4 miliara ariary ny vola vodikodina eto amin'ny firenena izany no tena olana fa inona no ataon'izy ireo avadika ety amiko ny masony olona rehetra amin'izao fotoana izao mazava ny zava-misy tsy misy sahy manositra ireo foza taloha eto Madagasikara ny ankamaroany matahotra na voavidy izaho no sahy mijoro irery manositra azy ireo dia inona no ataony hosorampotaka aho ho zimbazimbaina ny anarako hamoronana lainga tsy misy fotony mba hampanginana ahy fa disokajy izy ireo izaho tsy hivadika amin'ny ady izay nataoko tsy mivarotena ary tsy matahotra ny tanjoko mazava maradio ny Madagasikara mampamoaka ny marina mampamoaka izay nangalatra ary mampamerina ny volam-bahoaka efa nolazaiko ary averiko indray tsy maintsy miala ireo foza ireo ary tsy avelako hiverina eo intsony ho inonambarana ary mbola mazava kokoa tsy hitrahatra aho raha tsy voadio ity firenena ity ary raha tsy mizaka ny valiny nataony ireo tomponantoka atao anatin'izany rehetra izany ho hiatrany ny nambarany Fanirisoernaivo ny atao hoe proof na evidence na preuve dia tsy fanambarana na tenin'olona fa tena zavatra hita maso ohatra lazainao fa nandray 12 miliara le olona dia ento hoe jerena ny sary na nyloranao ireny 12 miliara ireny espèce na 420 carton raha roboritra ny 1 miliara chèque na virement hita trace raha milaza ianao fa nividitra ny 10 ilay olona dia avocat ny acte de vente avec cachet notaire na commune na CSG izay nividianana an'izany zay no atao hoe proof fa tsy hoe ozizy ianina na hoe ianina no ny teny an'izany za zao voalaza hoe anyhono hoe nosy be ve misy la neige ho inonambarany hatrany midika izany fa mba tezitra ihany kosa ity ministra ny fitsarana teo aloha ity manoloana ny fanaratsiana azy izay miparitaka tam'zerasera amin'izao fotoana izao ka izay no antony nanaovana an'izay fanambarana izay mba hialana amin'ny yahiahy sy izay resabe mandeha etsiroa ny amin'ny fanosoram-potaka azy izay fa ny azy dia ady amikolikoly sy famongorana hatramin'ny fakany ireo rehetra izay nanao antsirambiny sy nanao antsirariny teo aloha ireo no tena himatymatesana izay no mazaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa